ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina, fandaharana totosain'ny Faramalala R hoenoinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa isaky ny amin'ny ora toy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompony ny hery sy ny fahefana rehetra ny an-danitra ka hatretỳ an-tany, izay hitondrany antsika ho amin'ny fitahiana mahatretrika, fandresena goavana amin'ny anaran'ny rery ihany no andeha iarahantsika miombona amin'izao fandaharana fandresen'ny mpino kristianina izao, izay hitsidiako ny tokantranonao na iarahako aminao raha toa ka mbola any anaty fiara ianao na any amin'ny toeram-piasanao raha toa ka miasa alina ianao. Finaritra tompoko. Mialohan'ny iarahantsika eto dia andeha isika iara-iombona amin'ny vavaka, hivavaka isika tompoko. Deranao zay Andriamanitra fa tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra tokoa ianao, ary noho izany alehibe ny herinao izany noho koa iza ny fahavalonao anao. Niteranao zay fa tsisy manana hery tahaka anao, ary Andriamanitra tsy toa ianao, tsisy mahasakana ny programanao, ny fitantananao, ny asanao, tsisy mahasakana izany. Misaotra anao fa nomenao indray zahay an'izao fotoana izao ahafahanay miara-miombona eto amin'ity onjam-peo ity, izay natokana indrindra hitombona amin'ny finoanay, azahoanay ny fandresena eo aminao Jesosy Kristy amin'ny fiainana ety amin'izao tontolo izao. Misaotra anao fa mbola afaka mandre indray ny torolalana, ny taridalana izay tianao hitariana anay ho amin'ny fandresena. Koa ny fanahinao masina ny Tompo no anokatra ny vavahady-tsainay rehetra, ny fanahinao masina hampahafantatra anay izay tianao ambara, ny fanahinao masina hanoro lalana anay ary hanazava izany lalana izay tokony ho alehanay izany indray amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Dia mitenena ary Tompo fa miaino ny mpanomponao, ary amin'ny alalan'i Jesosy Kristy nangatana sy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Eny ary havana araka ny izay efa natsindika teny amin'ny fiarabana teo, teny fiandohan'izao fandaharana izao zany, dia andeha isika hibanjina ny lohahevitra izay hitarihan'ny Tompo antsika ho amin'ny fandresena indray, araka izay voasoratra ao amin'ny Salamo 119. Iarahantsika mamaky raha sitraka ao indrindra ny Salamo 119, ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny 12. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Miobio an'Andriamanitra ary tany rehetra, mankalaza ny voninahitry ny anarany. Omeo voninahitra izy ho fiderana azy. Lazao amin'Andriamanitra hoe, endre mahatahotra ny asanao, ny fahalehibiazan'ny herinao ny koa iza ny fahavalonao anao. Ny tany rehetra iakohaka eo anatrehanao ka ankalazanao, eny ankalaza ny anaranao izy. Avika jereo ny asan'Andriamanitra, matahotra ny zavatra ataony amin'ny zanak'olombelona. Efa nampody ny ranomasina ho tany maina izy, nandeha tongotra ny hitan'ny olona, taony ny falitsika tamin'Andriamanitra. Manjaka mandrakizay amin'ny heriny izy, ary ny masony mandinika ny firenena samihafa, aoka tsy hanandra-tena ny maditra. Misaoran'Andriamanitsika ry firenena, ary asany rato ny feo fiderana azy, izay mampitoetra ny fanahintsika amin'ny fiainana, ka tsy mamela ny tongontsika angozoozo. Fa efa nizahan-toetra anay ianao Andriamanitra, efa nanadio anay ianao tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny mena, efa nampiditra anay tamin'ny fandrika ianao, efa nanisy eta mavesatra teo ambalahanay ianao, efa nampandeha ny olona nitsaka ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay, fa nitondra anay ny voaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Izany soratra masina izay nivakiana tamintsika teo izany dia fitomanantsika rehetra hisaotra n'Andriamanitra noho ny heriny, noho ny fahefany izay mitondra antsika tsirairay avy isan'andro, izay tena ho banjintsika dia ny andinin'ny 12 tapany farany hoe,
mitondra nay voaka ao amin'ny fitahiana mahatretika ianao. Andriamanitra no voalaza amin'izany hoe mitondra antsika ho amin'ny fitahiana mahatretika mandrakariva. Izany hoe ho amin'ny fandresena nge ny dikan'izany. Fa mialohan'izay hitondrana ho any amin'ny fandresena dia nisy adina trehana tao. Nisy adina trehana tao. Tsy mora nery havana izany hoe mampiditra anay amin'ny fandrika ianao. Efa nanisy enta-mavesatra teo ambalahanay ianao. Efa nampandeha ny olona nitsaka ny lohanay ianao. Nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay. Izany ny zavatsarotra izay nilalovana. Izany ny ady izay natrehany ny mpanompon'Andriamanitra ka nampilobava hoe ay ve ny hafarany izany ho any amin'ny fandreseny. Nisy ady natrehana tao hoy aho aminao ary ady tena mafy. Fa maninona moa Andriamanitra no mitondra antsika amin'izany rehetra izany? Voalaza ny eo amin'ny andenin'ny 10 fa mizaha toetra antsika io Andriamanitra io. Ary ny fizahan-toetra ry havana tsy fizahan-toetra mora fa fizahan-toetra nataony mba tena ampiorina ny finoantsika ao amin'Andriamanitra. Fa na dia nitondra ny mpanompony azy izy ho sedraina tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny mena, na dia nentina teo anatrehan'ny fandrika sy ny lanja ny enta-mavesatra sy ny nitondra hanitsahana ny loha, dia izao hoe fantatr'Andriamanitra hoe ho zaka avokoa izany rehetra izany. Fa mialohan'izay dia naseho ny hoe manjaka mandrakizay amin'ny heriny izy. Andriamanitra dia manana ny heriny ary manjaka mandrakizay amin'izany heriny izany. Fantatrao moa fa ny herin'Andriamanitra ilay niraisinao anie tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy no herinao e. Ary rehefa tafaray tsara amin'Andriamanitra ianao, tsy misaraka aminy ianao, dia ny herin'Andriamanitra no herinao. Manjaka mandrakizay izany herin'Andriamanitra izany, fa Andriamanitra tsy hoe manome hery antsika ao anatin'ny 2 andro na 3 andro na herinandro ihany, fa mandrakizay ny herin'Andriamanitra, ary izany herin'Andriamanitra izany no ampitoeriny mandrakizay ho an'izay miorina ao aminy mandrakizay ihany koa. Mba hanino? Mba handresena ry havana. Tena handresena izany. Voalaza amin'ny andinin'ny 9 hoe asan-drato ny feo fiderana azy. Na misy zavatsarotra izay lalovanao, na milamina ny fiainanao, dia asan-drato mandrakariva ny feonao, ny fiainanao ho fiderana n'Andriamanitra. Izany hoe isan'andro, isan'ora, isa-minitra dia Andriamanitra natao fiderana ho an'ny fiainanao. Fa rehefa mandalo amin'izay ny fizahan-toetra dia efa zatra nideran'Andriamanitra ianao dia tsy sarotra aminao izany mideran'Andriamanitra izany ao anatin'ny ady sarotra, ao anatin'ny olana. Tsy misy fahakiviana eo aminao satria ny fiainanao efa zatra nideran'Andriamanitra. Ary rehefa feno fideran'Andriamanitra ny fiainana, mivaha avokoa ny zavatra rehetra, mivaha avokoa ny fatorana rehetra, mivaha avokoa ny olana rehetra. Jereo tsara teo anatrehan'ny Paoly sy Silasy, hainao tsara izany tantara izany tao an-tranomaizina. Tsy nisy fietsehana nataony anie, tsy nisy fifampiresahana izay natao tamin'ny mpiandry varavaran'ny fonjany, fa ny fiderana an'Andriamanitra, satria maninona? Efa zatra nideran'Andriamanitra izy ireo. Ka na dia nandalo zavatsarotra ary izy, dia nitohiza ny tany anatin'izany zavatsarotra izay nilalovana izany ny fiderana an'Andriamanitra. Tsy nety niala teo ambavany izany. Ary dia hitan'Andriamanitra avokoa ny fiainantsika rehetra, dia ny vanipitipitika tery avokoa ny fatorana sy ny fanabolokiana azy tao anatin'ny fonja faran'izay lalina indrindra tamin'ny nanagadrana azy ireo. Aoka isika ry havana anana fiainana tena ho feno fahazarana amin'ny fiderana an'Andriamanitra, na amin'ny fiakanjo izany, na amin'ny fiteny, na amin'ny atao, na amin'ny hira izay
hoirainao na ny hira zay hoenoinao fa ireny rehetra ireny nge manafaka ary mitondra antsika mandrakariva ho amin'ny fandresena ihany koa voalaza eo amin'ny andinin'ny fahasivy fa mampitoetra ny fanahintsika amin'ny fiainana izy ary tsy mamela ny tongontsika angozoozo izany ny vokatry ny fideranan'Andriamanitra. Matoa nomena ny baiko eo amin'ny andinin'ny fahavalo hoe asany rato ny feo fiderana azy dia tsy mamela ny tongontsika angozoozo izy. Mampandiny tena mandrakariva izany ry havana manoloana ny olana ka mampatonga ny sasany mety hoe kivikivy na very fanantenana na marary an-doha mihitsy aza no tsy hita zay atao so dia tsy mba nisy fideranan'Andriamanitra reny fiainanao andao hoe antany-tena andao hoe andiny tena araka ny voalazan'ny Korintianina faharoa toko fa 13 ny andinin'ny fahadimy hoe dinio hoe ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy fa raha olona tena mitoetra amin'ny finoanan'Andriamanitra ry havana dia tsy mitsahatra n'izany fideranan'Andriamanitra izany. Raha tena mitoetra amin'ny finoanan'Andriamanitra ry havana tsy kivikivy nandeha hitady vahaolana hafa na famonjena etsero fa miantsampy eo amin'Andriamanitra aloha satria araka ny voalazan'ny Salamo 170 ny andinin'ny voalohany dia izy no aro sy hery ho antsika ary raha tsy mitodika eny aminy isika raha tsy miantsampy eo amin'ilay tompony hery sy ny fahefana isika aiza moa no ananantsika hery enti miady manoloana ny zavatsarotra zay misy sy lalovany hoy aho aminao hoe mitodiry eo amin'Andriamanitra mijerery an' Jesosy Kristy lay tompony finoanao sady mpaniva izany araka ny Hebreo toko 12 ny andinin'ny faharoa fa raha tsy any no hijerentsika raha tsy any no hidododontsika dia mangozozo eo nge ny tongotrao tsy mitoetra ane ny fanahinao ary tonga avy hatrany ny devoly mitondra ny fanahiana sy ny fanozongozonana ny finoanao. Fotoana sy vaninandro zay tena mila hitombona amin'ny fifikirana amin'Andriamanitra zao fotoana izao ry havana satria ny devoly dia miasa fantratra fefa fantany fa kely sisa ny andro rehetra zay iaina araka ny voalaza any amin'ny Apokalipsy toko 12 ny andinin'ny 12. Andro fiandohan'ny farany mantsy zao andro zay iainantsika izao ary fotoana zay anavahan'Andriamanitra ny vary amin'ny tsiparifary izany hoe fotoana zay anavahan'Andriamanitra ny azy amin'ny tsy anazy eo indrindra no ilazako aminao hoe vanim-potoana ny fizahan-toetra mahamay zao vanim-potoana izao fa na izany aza nefa Andriamanitra tsy mizaha-toetra araka izay tsy zaka izany fa izay rehetra mandalo eo amin'ny fiainantsika tsirairay dia fantatr'Andriamanitra fa zakatsika izany. Andriamanitra tsy mampitondra izay tsy zaka araka ny voalazany amin'ny Korintianina 1:10 ny andinin'ny 13 any mitantana antsika amin'ny tanakavanan'ny fahamarinany mandrakariva izy izany hoe entin'ny mandrakariva ho amin'ny marina isika dia mety amin'ny tany angamba ianao hoe izao efa olana be mitranga amin'ny fiainako izao ve izao fahoriana zay efa menjady amiko izao ve izany ve no hoe hitantanan'Andriamanitra amin'ny fahamarinana eny tompoko izany tokoa ataony tafiditra ao anatin'ny fiainana sy ny asa sy ny izay atao rehetra ao anatin'ny fandrika ianao Andriamanitra no mitantana anao ao anatin'izany mizaha-toetra anao Andriamanitra ry havana ao anatin'io asanao zay ataonao io ao anatin'io fiainanao zay ataonao io tsy fantatro any am-piasana angamba ny mandalo eo anoloanao ny fandriky ny kolikoly tsisy mahita na iray ary tsisy mahalala ianao ihany angamba ny mety mahalala eo sy ilay olona zay anaovanao kolikoly fa tadidio Andriamanitra no mitantana anao eo anoloana io mampametra-panontaniana mihitsy any ry havana ny fitantanan'Andriamanitra ity hoe dia efa fantatr'Andriamanitra zao ve fa fandrika ane io maninona ny mbola hoentiny ao
izany ange no anambarako amina hoe manivana ny azy izy, eo no anyvanany ianao, na azy ianao na tsy azy ianao. Ka rehefa maharesy ny fakapanahy ianao, nitandrina tsara ny asan'Andriamanitra hatramin'ny farany ianao, ny fiarahana tamin'Andriamanitra hatramin'ny farany ianao, dia izao no voalaza araka izay voasoratra ny Apokalipsy 2:2-9 hoe ary izay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny jentilisa. Fahefanao amin'ny jentilisa, andresenao izay rehetrarehetra ataon'ny olona aminao, ary tsy ho simba ny fahafatesana faharoa intsony ianao, izany hoe manana ny fiainana mandrakizay ianao. Santarinao dia ny ety ambony tany zany dia ny fandresenao anao araka izay voalaza any amin'ny Apokalipsy 2:9-12. Indraindray misy fandrika miseho eo anoloanao, to mila hitonanao amin'ny fijangajangana. Eo Andriamanitra ry havana no mijery indrindra, anazy ve ianao amin'io. Mampitsiriritra anao ny olona anankiray, dia inona ny fanapaha-kevitrao? Fa izay fanapaha-kevitrao izay no anyvanan'Andriamanitra anao, na azy ianao na tsy azy ianao, na vary ianao na tsy parifary ianao. Izany no hitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika amin'izao andro fiandohan'ny farany izao. Indraindray hoe tsy tsaroanao akory, fa namanao tena akaiky anao ny fandrika ao anao fa mila manana ny fanahin'Andriamanitra isika ry havana, mampitombo isan'andro isan'andro zany fanahin'Andriamanitra ao anatsika izany, mamela ny fanahy masin'Andriamanitra tena hibahan-toerana ao anatsika ao, satria ny olona araky ny fanahy dia mahafantatra ny zavatra rehetra, kanefa izy tsy fantarin'olona araky ny voasoratra any amin'ny Korintianina 2:9-5. Izany ange no ilazana hoe isika mpino kristianina izay tena mitoetra tsara ao amin'Andriamanitra no atao hoe mpaminan'Andriamanitra, satria ny fanahin'Andriamanitra no mibahan-toerana ao anatsika ao ary ahafantarana ny zavatra rehetra mba tsy hahatonga antsika ho tratry ny fandrika na dia entin'Andriamanitra ary eo anoloana izany. Irositsika ry havana eo amin'ny 1:12 hoe efa nanisy enta mavesatra teo ambalahanay ianao Andriamanitra. Tena mavesatra tokoa ny zavatra izay entina amin'izao fotoana izao, satria mandrakariva dia tsy olana ray na roa na telo ny zava-mitranga eo amin'ny fiainana, fa tena manavesatra tokoa ny olana izay miseho. Misaotra an'Andriamanitra tsika fa izy mihitsy kay no manao an'ireny zavatra rehetra ireny eo ambalahantsika mba hoentintsika ireny. Manahoana ianao raha ohatra ka mitondra izany enta mavesatra izany? Mitomany dia kely hery ianao izany, dia mihena ny herinao, avy eo ianao trotraka tanteraka dia hianjera ange ianao ary ho lavo amin'ny tany ane ianao noho ny fahakiviany. Fa araky ny voalazako anao tery aloha hoe Andriamanitra ho tsy mampitondra zavatra izay tsy zaka izany. Fa na inona mety ho tsapanao hoe vesatry ny olana, vesatry ny ady izay atrehanao, dia entsika miara-mahalala fa Andriamanitra daholika no mitantana antsika ka mampitondra nyreny antsika izany zavatra sy entana mavesatra izany. Inona no tokony atao eo anatrehan'izany? Raha tsy mitoetra tsara ao amin'Andriamanitra, raha tsy feno ny herin'Andriamanitra izay tovozina isan'andro amin'ny alalan'ny teniny, satria velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra ny amin'ny Hebreo 4:12 dia tsy mahatohitra an'izany ianao. Izany ange no mahatonga ny olona mora-kivo be dehibe ny milaza mpino kristianina, fa rehefa tojo olana anankiray dia mora-kivo satria nahoana? Tsy ao ilay herin'Andriamanitra. Fa ny herin'Andriamanitra ry havana no mampatanjaka. Ny herin'Andriamanitra no ahafahantsika tena mijoro, ny ahafahantsika mahery, ary io no ahafahantsika mandresy. Ka na inona izay enta mavesatra ampitondrain'Andriamanitra dia miara-milanja sy mitondra amin'io amintsika
Jesosy Kristy, satria isika efa mpiray lova miaraka amin'ny Jesosy Kristy, samy zanak'Andriamanitra isika dia miray lova amin'ny Jesosy Kristy ary miara mitondra an'izany amintsika Jesosy Kristy. Raha toizantsika ny eo amin'ny 12 amin'ny teny izay nivakiana dia voalaza hoe nampandeha ny olona nitsaka ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay, tsy mora izany ry havana. Tena ataon'Andriamanitra ny dikan'izany izay tena hietrehtsika, ananantsika fanetretena eo anoloan'ny olona rehetra izay tsy fantatro fahavalo angamba, na izay mankahala anao angamba, na izay manisy ratsy anao angamba. Izany ange no hevitry ny hoe nampandeha ny olona anitsaka ny lohanay ianao. Mampanontany tena ho an'ny fitantanan'Andriamanitra fa ny azo atao dia izao manaiky fotsiny ihany. Aiza ve ka entin'Andriamanitra mihitsy ho loha io ho hitsakitsahan'ny olona. Midikan'izany ho dia mila manana fanetretentsika, mila mangina eo anoloan'ny fahavalo, fa tsy ianao indray lasa andeha hifaninana aminy amin'izay teny rehetra izay ambarany eo, fa mila mangina eo anoloan'ny fahavalo rehetra. Na dia mahamay tahaky ny afo aza, na dia lalina tahaky ny rano aza izay rehetra lalovany, dia tsaroa fa Andriamanitra ho no mitondra antsika ao anatin'ireny. Fa efa voalaza kosa ny fambombanaN'Andriamanitra ny olona. Rehefa nanolo-tena ho an'i Jesosy Kristy mantsy isika dia lasa zanak'Andriamanitra, lasa olon'Andriamanitra. Ary dia izao no nambarany hoe aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao ary efa niantso ny anaranao fa ay ianao. An'Andriamanitra isika ry havana. Ary raha mita ny rano ianao izy dia ombanao aho. Raha mita ny ony ianao dia tsy hanavitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy hirehatra aminao ny lelafo, fa izao ny Jehovah Andriamanitra ao dia ny iray masiny Israely mpamonjy anao. Izany no fanekena sy toky nomen'Andriamanitra. Izany hoe tsy misy atahorana re, na dia mahamay ohatry n'inona ara ny ady izay hatrehany, fa mahatoky ny tenin'Andriamanitra izay milaza eto hoe mombanao izy. Ka na dia lalina toy inona ara ny rano sy ny ony izay lalovanao, na dia mamay toy ny afo aza izay ho lalovanao, dia tsy hanavitra anao izany ary tsy handoro anao izany, tsy hirehitra aminao akory ny lelafo. Raha toa ka mahay mitoetra tsara eo am-pelantanan'Andriamanitra ianao, raha tafaray tsara eo amin'Andriamanitra ianao, raha tafahombona amin'Andriamanitra ianao, raha feno ny herin'Andriamanitra ianao. Izany hoe ny herin'Andriamanitra moa dia voalaza fa ny teniny araka izay voasoratra ny Mateo 2:7-20 hoe mahadiso hevitra anareo tsy fahafantarinareo ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra. Herin'Andriamanitra ny soratra masina io tenin'Andriamanitra ny io ka izay malaina ny mamaky tenin'Andriamanitra, mamaky ny Baiboly dia tsy ampy ny herin'Andriamanitra dia normal tsara tomany ianao, tsy mahatohitra ny zava-misy ianao, fa lasa ianao lasa mandeha manao ny izay rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ianao, hany ka tsy ahita fandresena ianao. Fa Andriamanitra no mitondra antsika amin'ireny rehetra ireny ry havana, na inona izay mahazo antsika sy manjo antsika, araka ny voalaza izay any amin'ny Mpanjaka 1:7-20 hoe avy amiko izao zavatra izao ozy Andriamanitra, avy amin'Andriamanitra io. Ka noho izany mandray an-tanana izy. Efa nilaza izy fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany, araka izay voasoratra any amin'ny Isaia 10:1-11. Dia hiadidian'Andriamanitra ianao, na dia avy amin'Andriamanitra ara ny antony izay hisehoany io zavatsarotra eo aminao io, dia hiadidian'Andriamanitra ianao, miandany aminao Andriamanitra fa tsy miandany amin'ny fahavalonao, raha toa ka tsara fifandraisana sy tsara fihavanana amin'Andriamanitra ianao. Ndao ary tsika andiny tena manoloana izany
tenin'Andriamanitra izany ry havana, inona no antony tsy andresena? Sao dia tafasaraka amin'Andriamanitra, sao dia misy fotoana ny tianao ihany no ataonao, sao dia tsy manaiky ny fitantanan'Andriamanitra ao anatin'io zavatsarotra izay lalovanao io ianao, fa raha manaiky anie, raha mety tsara nge ho tantanan'Andriamanitra, raha tafaraisy tafahombona tsara amin'Andriamanitra anie, dia izao no voalaza hoe mitondra anao amin'ny fitahiana mahatritrika izy. Izany hoe mitondra anao ho amin'ny fandresena mahatritrika izy, fandresena izay tsy hitan'izao tontolo izao, fandresena izay mampiondrika ny fahavalonao, fandresena izay andosira ny fahavalonao. Ry havako, manomboka izao ary andaontsika hitombo bebe koa ao amin'Andriamanitra, hitombo bebe kokoa ao amin'ny finoana. Tsy fantatro hoe mety marary angamba ianao amin'izao fotoana izao. Andriamanitra no namelan'io aretina io andalo eo aminao. Izay nge le hoe manisy enta-mavesatra eo am-balahany izy, izay nge le hoe mitondra anao mamaky ny afo izy, fa maharitra ve ianao ao anatin'ny izay hitantanan'Andriamanitra anao ao anatin'io aretina io? Efa nentin' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ry havana, efa niara-nomboana tamin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny fahotantsika sy ny aretintsika, araka izay voasoratra any amin'ny Isaia 3:20, ny 2:4. Sa tsy andronao tsony fa efa natao daholo ny rehetrarehetra ka dia andeha anatona mpimasy, andeha anatona mpanandro, andeha ho any amin'ny ladoany. Navelan'Andriamanitra ho ahy io andalo eo aminao hoe hanavahany ianao, amantarany ianao bebe koa, na tena ao aminy ianao na tsy anazy ianao. Ry havako, tsy ho amin'ny fahaverezana mandrakizay no andalovanao ny zavatsarotra eo amin'ny fiainanao. Tsy hanary ianao mandrakizay ny tompo ao anatin'ny zavatsarotra izay lalovanao, fa kosa hitantanany ianao io ho amin'ny fandresena, ho amin'ny fitahiana mahatritrika, ahafahanao mijoro vavolombelona fa mahery ny Andriamanitra ao, mahery ny tomponao. Tapitra sahady ny orantsika ry havana, andeha hiara-iombona amin'ny vavakantsika amaranana izany. Hivavaka isika tompoko. Endre ny fifalianay Andriamanitra, fa nampitomboanao indray ny fahalalanay tamin'ity anio ity, fahalalana izay afantaranay fa ay tokoa ve moa ianao no mitondranay ao anatin'izany? Ay ve moa ka avy aminao ny anton'izao adisarotra izay lalovan'ny mpino kristianina maneran-tany izao amin'izao fotoana izay fiandohan'ny farany izao? Efa voalaza teo fa hanavahanao ny vary amin'ny tsiparifary no anton'izany. Indreto izay tompo, mifona eo anatrehanao raha misy mpino kristianina izay efa niala teo amin'ny lalanao, niala tamin'ny fatokinanao, niala tamin'ny finoananao, hifonana aminao izany. Ianao no efa niteny fa miverenina amiko ianareo dia hiverina aminareo koa aho. Koa indreto izahay hiverina eo aminao satria tsy misy mahatsara anay afa-tsy eo aminao rery ihany. Misaotra ny amin'ny taridalana izay nitondranao anay teo indray ho amin'ny fandresena, ary dia apetraka eo am-pelantananao ny fiainanay iray manontolo. Azony amin'ny mahazaky ny fitiavanao izahay, fikiro amin'ny tananao izahay, asio fefy manodidina izahay mba ho anao ary ho anao irery ihany. Ampitomboy ny finoanay, ampitomboy ny fahalalana ianao Jesosy Kristy, fahalalana ianao Andriamanitra. Ataovy mahay mandamina tsara ny mpino kristianina rehetra, ahafahana mamaky ny teninao, teny Baiboly izany, anananay ihany koa fotoana izay hitokananay miaraka aminao, satria izany no anananay ny hery, ny fahefana izay efa natolotra ao maimai-pona ao anay. Dia apetraka hifeno eo am-pelantananao tompo ny momba ny mpino kristianina rehetra, mba ho entinao hivoaka ao amin'ny fitahiana mahatritrika dia ny fandresena izany. Matoky izay tompo, ary aoka tsy hiverina aminao ny teninao raha tsy efa mahatanteraka izay efa nanirahanao azy.
amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kiry avy any Nazareta nangatahana sy nanaovana izany vavaka izany amen. Indro ry havana omeko anao ny larana finday raha misy izay ilaivanao azy dia ny 034 11 293 24 dia miorena tsara aza miova ho an'Andriamanitra ny voninahitra velombe. Noenoinao teo ny fandaharana ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina natolotry Faramalala R teto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao maso.